fisamborana izay miteny ny fanjakana malemy no mpanao izany hoy Jean-Jacques Ratchetson. Famokafana ny abakabaka ho an'ny Qatar Airways, betsaka ny ayay mikasika ny arenan-kibon'ny tany. Fizakantena sy fahavitantenana ara-tsakafo lahara-pamehana ny fanomezana tany ny mpamokatra. Alakamisy faharoa amby roapolo ny volana febroary sy taona 2024 miarahaba tompoko klasy tompoko vavy tonga soanao atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao mpanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny lafim-baovao ny politika avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao nosamborin'ny zandary tetsy Mahamasina androany ny filohan'ny antenimiran'ny Ray aman-dreny sy ny fomba malagasy na ny RFM rehefa avy niresaka tamin'ny mpanao gazety nentina avy hatrany teny amin'ny tobon'ny zandary ity zokiolona ity momba ny hetsika fanadiovana ny Madagasikara ao amin'ny Vatomasina ao Mahamasina ny sabotsy ho avy izao no antony niresahany Noël Rakotondraso tamin'ny mpanao gazety tany Keo Maraina ary rehefa vita izay dia nalainy ny mpitandro ny filaminana ny tenany. Jasina Andriamalala sy Manofo Randriamalala. Vao maraina dia fatazana ny odiody tety Mahamasina sy ny manodidina ireo zandary. Tety Mahamasina matsy ny toerana voatondro fa anaovany antenimiran'ny Ray aman-dreny ara-drazana tafa ho an'ny mpanao gazety. Raha teo amin'ny vavahady fidirana eo amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny fotoana ny fanomezan'ny ARFM sy ny mpanao gazety dia nafindra teo aloha ny vavahady ny Sainte Famille Mahamasina izany. Raikitra ny tafa ho an'ny mpanao gazety. Fanentanana ny olona ho tonga maro sy fanazavana ny hetsika fanadiovana a Madagasikara amin'ny fomba gasy etsy Mahamasina ny votoatin-dresaka sy ny toy ny programa aorian'ny fotoan-dehibe io etsy Mahamasina sabotsy ho avy izao io. Rehefa vita ny zavatra ataontsika eo Mahamasina, raha ohatra ka tsy misy ny lanonana dia miara-miainga eto Mahamasina indray isika mandeha manaja ny ary amin'ny Trangambato fanajana ny Ray aman-dreny izay nodimandry teo dia mandalo ampilaminana nanaovana zany ary tsy misy eritreritra politika amin'io fa milana zavatra madio tsara satria fahadiovana ny tediavina ary tsy isy na dia teny mahery ara fa ny olona iteny eo dia efa voafidy fa tsy misy miteny ny ankoatran'izay. Rehefa avy eo tsika dia mandalo ny Ralaimongo, Trangambaton'ny Ralaimongo fanajana azy. Ny fahatelo farany tsika any Antany Nomena no misaraka miaraka makany Antany Nomena daholo. Ataontsika hoe Antany Mena moa izy amin'izao fotoana izao fa Antany Nomena no ny Antoany satria Madagasikara dia Antany Nomena zay no andanasika eo dia rehefa avy eo tsika mirava samy miara-mody any tokantrano avokoa. Efa nampalala ny tompon'andraikitra Isatsokajiny ity hetsika amin'ny sabotsy ity. Raha ny fanazavana dia ivaly mialoha ny sabotsy ho avy izao ny fangatahany ireto Ray aman-dreny ara-drazana ireto. Ny autorisation efa nalefanay ny taratasy misy accusé de réception ny ambala tonga rehetra fa araka ny resaka eninay araka ny resaka natao dia zao hoe ho avoaka ny zareo alohan'ny fotoana ny autorisation zay ny mampatonga anay mangataka. Autorisation moa zany ny filazana ny heviny fa ny Ray aman-dreny tsy mangataka, tsy fanao zany hoe Ray aman-dreny tompon'ny asa na tompon'ny tany no angataka na iza mitondra dia manaja ny Ray aman-dreny manambara rehefa nataonay zany. Ny olona manao an'izany hoe tsy manaja ny fangatahany ny fanambaran'ny Ray aman-dreny zany ataoko hoe tsy malagasy ngamba ataoko fa tsy malagasy zany fa raha malagasy nandova hasiny malala ny fomba dia ny Ray aman-dreny tsy fomba ny Ray aman-dreny no mangataka fa manambara izy ary efa nataonay zany zavatra zany satria zanaka daholo engeny ao amin'ny fitondram-panjakany. Fotoana fohy taoriana avy tany tafa tamin'ny mpanao gazety tonga tampoka ny zandary ary nentin'izy ireo avy hatrany ny filohan'ny antenimiran'ny Ray aman-dreny ara-drazana Andriamatoa Noël Rakotondraso.
Mahafantatra fa nentana ny azo ny tombony Sandary etsy akady lalana ny filohan'ny antenimera-ny ray aman-dreny ara-drazana hatramin'ny orany alana tena toerana mbola tsy nivoaka atao amin'ny toerana nanaovana fanatetiana azy Noël Rakotondrasoa. Fa ny fanjakana malemy hoy izao nzaka Ratsetson no manao fihetsika tahaka ireny izakizay misy manio hevitra nanio ny heviny avy hatrany moa ity mpanao politika ity taorian'ny fisamborana ny filohan'ny ray aman-dreny ara-drazana iny. Siasiny Andria Malala sy Mando Randria Malalatrany. Manapirofo ny fihetsiky ny mpitondra fa fanjakana jadona ny misy eto hoy Jean-Jacques Ratsetson ny fanjakana malemy no mpisambotr'olona maneho ny heviny hoy hatrany ity mpanao politika ity manoloana ny fisamborana any Noël Rakotondrasoa filohan'ny antenimera ny ray aman-dreny ara-drazana androany tetsy Mahamasina. Mampitahotra ny vahoaka sa maneho ny hevitra ny fitondrana kanefa tsy mahay mitondra firenena hoy hatrany ny fanazavany. Dia hoy izay malemy ilay fitondrana malemy no mampitahotra olo loatra izay fa maninona moa raha ohatra izy manao faneho-kevitra milaza anao zavatra dia tonga dia samborona marefo zany ilay fitondrana izay fijeriko azy fa eto ange tokony nisy ny liberté d'expression tokony malalaka ny faneho-kevitra dia tokony tandalana ny eo amin'ny fitondrana fa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao sady ampitahorina ny olona tsy haneho hevitra no le fitondrana nefa tsy mahavita mitantana n'le firenena. Ny zavatra mamory ny olona nge zao dia dibo rano eran'ny Madagasikara amin'le cyclone ohatra. Aiza ny fanampiana amen'ny fitondrana amin'izany. Lozan-drala olona 100 mahery izy makany a Dubai. Fa raha ny frais ireny sy ny frais de séjour ireny sy ny frais d'avion ireny no hanampiana an'ireo olona traboin'ireo na le olona tsy misakafo. Efa be dibe nge zay. Ka tsy fantatra hoe inona mahatonga an'le fitondrana raha vao mivorivory kely ny olona, raha vao maneho hevitra ny olona dia ampiororona. Mila mijoro miteny tsy mety rehetra izay misy any aminy araka izany rehetra ary tokony tsy atahotra na inona raha ny fanazavana trany. Raha ny tenako aloha za tsy matahotra an'izany. Za rehefa misy zavatra tokony tenemo dia tsy maintsy miteny ahako. Raha isambotra izy mahazo misambotra, za ve atohatra gendarme raha isambotra any gendarme moa. Fa tsika tsy tokony hisy atahotra zany, fa tokony hijoro tsika rehefa mandeha amin'ny famarinana ny zavatra ataotsika. Zay ny afatra mba teneniko zay. Aza matahotra ny mijoro. Fa raha vao tsika matahotra mijoro dia potika tsika. Efa potika izao Madagasikara. Potehiny Madagasikara. Tsisy zavatra mandeha intsony eto Madagasikara. Tsy misy. Téléphérique amin'ny bateau-ndrala. Asevy manao fanamby izy fa raha vita ny téléphérique ka mbola misy embouteillage dia miala izy. Dia manaiky azy fa tsy manana embouteillage zany téléphérique io. Proof zao fa fanjakana jadona tsy mahazaka demokrasia no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fisamborana no miandry ireo samy teny, eo koa ny fandratrana ireo tsy mitovy hevitra toy ny fitifirana antarehiny mpitolona tetsy Mahamasina ireny nandritra ny hetsika fotsy. Mbola ho an-tsainy maro ihany koa ny fampiasa-kely miopapana tamin'ireny hetsika fotsy ireny. Hatramin'ny androany 3 taona izay mbola tsy navery ny fitondrana amin'ireo fahitalavitra mandeha amin'ny alalan'ny zana-bolana, ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS. Maneho tsy manam-porofo izany rehetra izany fa voafetra ny fahalalahany tsirairay izay zo fototra amin'ny maha-olombelona. Eo amin'izay vaovao ny fanehoan-kevitra politika izay hatrany tsy fahazakana demokrasia no fototry ny fisamborana ny filohan'ny ray aman-dreny ara-drazana hoy ny solombam-bahoaka Totosoa Andriamampandry atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity zary lasa fanaony izao fitonana izao ny misambotra ireo olona tsy mitovy hevitra aminy kanefa ny fampanantenana natao tamin'ny vahoaka tsy nisy tanteraka ho kosa i Gaby Vakinedina sekretera nasionaly ny Vamby Ravorazafy Mainina sy Mathieu Prince. Tsy maintsy isy akony manerana nosy ny fisamborana ny filohan'ny ray aman-dreny ara-drazana hoy ny solombavambahoaka Totosoa Andriamampandry. Manameloka ny fihetsika nataon'ny mpitandro filaminana ny tenany satria olona tsy nirongo fitaovam-piadinana nanonga-panjakana ny filohan'ny RFM fa naneho hevitra fotsiny ihany. Sao zany dia tena hita hoe mbola miatra zany mbola misy le jadona eto Madagasikara, misy ny tsy fahazakana ny demokrasia ary zao fisamborana. Ny ray aman-dreny izay mpitolona tahaka izao dia hisy akony. Tato fa fofoko maromaro nge no ao anatin'io faniry. Ary mahenika ny
Madagasikara reo ray aman-dreny ara-drazanao dia manany maizy azy eo anivon'ny fiarahamonina sy ny communauté sy ny faritra zay misy azy zany ao anatin'izay a ka hitantsika amin'izao zany a fa mbola tsy miova ihany le fomba ratsy fanaon'ny mpitondra zany a manameloka izao fisamborana ny praitan-drazana amin'ny teny izao a rehefa tsy mitovy hevitra ve a de atao an'izao foana le izy ary mbola tsy fahany ve nareo fa hoe tsy mety zao zavatra ataonareo zao a misambotramotr'olona zao a ary hitadidio fa misy fiatraikany nge zao e misy fiatraikany ratsy zao amin'ny fomba fitantanareo ny fiarahamonina sy ny firenena tsy nitondra basy nge izy e na atafondra e na grenady e na nanopy e ao anatin'izay ka ny zavatra ohatr'izao zany dia mampanahelo mihitsy fa tokony tsisy mihitsy amin'ny tany demokratika zany a ny fisamborana olona tahaka izao ary ray aman-dreny le izy tsy anteny nitondra fampandrosoana ity fitondrany ity okosan'ny sekretera nasionaly ny vami Gaby Vaknedina eboebo ny betsaka ao ambadika ireny fanampiana tsy mahavita ataon'ireny raha ny fanazavana maka le vary kely raika lao rokaboka tosika fameny tosika tsinjo tsy fantatro moa le teo an'le izy fa rehefa avezy manondrana le pirenena marobe ny antyanainin'ny vahoaka raha io fanjakana io mbola eo iangambo ifidra amin'ny maso inona dikan'izay tomany tena satria nataona nge ny zarako ve te hozonina ve le vahoaka anasalamby na nitaona nge certificat ampamaky vato e inona no atao am'izany hoe certificat ampamaky vato zany ampy zany olona tirena hoe andany nareo manao vato ka le vato ary ve isy mpandray le vato ary ve avelona firenena fa marina eboebo fotsiny le izy any amin'ny comité international lany azaona resaka hoe tena miasa mivoaka malagasy navita asa be deaibe fa raha niasa misy tetange jeu de lido e zay ny meny fanjakana io inona natenena amin'ny jeu de lido tsy lambotony mitanao eny raha io fanjakana io mbola eo za miteny aminao fanjakana sary tahotra fanjakana tsy avitin'inona io ny antony de tsotra be olona nadio tanàna ary zany samborona manodidina izay vaovao izay atrany tsisy malagasy angina mandrakizay manoloana ny famoretana sy ny raha matahora ataon'ny mpitondra amin'izao mizotra tsikelikely makany amin'izay fahalemena izay ny fitondrana satria manitsakitsaka ny fahalalahana sy ny demokrasia onisy olo mamahoaka ny Madagasikara Alain Tsimbazafy miantso ny malagasy rehetra ijoro hatrany anefa ny tenany manoloana ny fisamborana atao amin'ny mpanohitra yavitra solondraibe sy tahirinena mitoetra ny raha matahora tao amin'ireo samy ijoro ho an'ny tena tombotsoan'ny firenena tsy manelingelona ny fifamoivozana na namory olona tsy nahazo alalana na nanakrotana kanefa eny masim-bahoaka ny nosamborona ny filohan'ny ARFM ny maraina teo toy izany ihany koa ny solom-bavim-bahoaka avy amin'ny atokotiky Madagasikara raha Lambozafimbololo Lafetra ny sekretera jeneraly ny atokotim sy ny HVM ny mpanao gazety sy ny mpanao politika hafa ny syndikalista avy hatrany dia eny fiadanana ny sitry ny fanehoan-kevitra sy ny fikatsahana ny tombotsoan'ny malagasy vohitsaka tampon-dotanteraka ny demokrasia sy ny zo fahafahana maneho hevitra ankalalahana mitondra makany amin'ny fahalemen'ny fahefana ny fanehoana izay fanagejana sy raha matahora atao amin'ny malagasy izay tsy vitan'izay fa misy olany ihany koa ireo kolokolo samihafa ataon'ireo olom-panjakana lasa lala-tokana ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara zany hoe tsy ahitana taratra intsony an'ilay fonjan-kevitra samihafa ahafahany vahoaka malagasy mandinika sy mamantatra ny hoe inona no tena foto-kevitra entina ho an'ity firenena ity nisan'ny firenena miempotsika amin'ny fampandrosoana aloha raha izay faharoa dia hitantsika ihany koa zao fa miariary tony ny vaiakandrana ary mahamenatra ny hoe fisina tompona ndraiky mpanjakana ambony zay tonga dia amin'ity sehatra ny hoe kolikoly avilenty ity ny zavatra rehetra tsy fetezana zany eto amin'ny firenena dia manomboka miseho isan'andro ka izay ny ahatongavany fahataperan'ny fitantanana ny fanjakana ny hafarany rehefa ohatra ka ao anatin'ny skandale sy ao anatin'ny famotehana firenena ohatr'izao no tena asa imason'ireo mpitondra amin'izao fotoana izao ny mahaolona sy ny fahafahana rehetra no esorina amin'ireo olom-pirenena malagasy tsy aritra nefa io fahanginana io satria efa ampizogaina ny tsy zaka ny malagasy 20 tapitrisa firenena demokratika tsika kanefa ilay demokrasia mihitsy no pitehana amin'ny alalan'izay le hoe fisamborana sy fanampenam-bava ho an'izay olona
mitondra hevitra makany amin'izay hoe fahitany ny tantanana Madagasikara zay tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy zava-misy amin'izao fotoana izao kanefa dia voatery iainy any malagasy zany ka mijoro izy maneho ny hevitra manoloana an'izay tonga ho azy io amin'ny alalan'ny hoe rehefa tapitra amin'ny fetra ao anatin'izay fahazakana ny fanitsakitsahana ny zoma olona sy ny fanitsakitsahana ny zo fahafahana amin'ny teny zay dia tsy mila antsona akory ny malagasy fa tonga ho azy izy amin'ny atao hoe mety ho fanehoan-kevitra mahery vaika kokoa. Tampenambava sy hampiororona avokoa ireo samy ijoro ho an'ny tanindrazana. Isan'ireo fitakiana nanomboana ny hetsika tamin'ny 7 ny filazana fa be loatra ny tsindry amin'ny fitsarana sy ny mpitandro ny filaminana kanefa vao maika amafisin'ny fitondrana ahitana ny lohalarana tamin'ny ireny hetsika ireny izany zavatra notoeriny izany 12 taona lasa izay. Lafim-bava mahakasikan'ny raharaham-pirenena asa mivaingana no fieritreretana ho vitan'ireo ministera isan'isany vao nitsangana tany am-piandohana tsy mbola misasaka ny zato andro anomena azy ireo fanamby kanefa seoseo sy skandale no betsaka ho ny mpanao politika hitataratra fa tsisy fampandrosoana vanina ato anatin'ny 5 taona manaraka raha izao fomba fiasa ato anatin'ny 2 volana izany ho jerena ho ny fanazavana. Andomeratiana sy ny ary-tanjona. Nomena zato andro ireo ministera isan'isany amitana asa mivaingana izy fetraikany ka hipaka amin'ny vahoaka tsy mbola nisasaka akory ny zato andro ny mifanohitra amin'izay ny nisy. Lalana koa tena ny ratsy tsy misy fanamboarana mihitsy zany hoe inona marina zany no tena hoe asan'le ministeran'ny asa vaventy mahakasika ny fanamboarana ny lalana. Eo koa ny resaka insécurité na tsy fandriam-pahalemana fa ny antsika aza hoe kidnapping etsy kidnapping eroa misy koa ny resaka asanjolahy de famonon'olona tsy tanavanavana nandritra n'iny hoe vao tafapetraka ny gouvernement ny eo amin'ny lafiny hoe resaka tontolo iainana moa dia hitatsika fa scandale resaka bois de rose. Sehoseho ny betsaka hoy ny fanazavana tsisy fampandrosoana vanina azo antenaina eto Madagasikara ato anatin'ny 5 taona raha izao fomba fiasa ty ambolohan'izao no jereny. Mbola tsy mahay miasa na hoe tsy mahay miara-miasa le mpitondra samy ao anatin'ny gouvernement. Io koa moa resaka hoe mandeha le karazany kitrano an-trano dia na olona tsy alabaon'ny plasy aza no dia apetraka satria mety hoe misy tsy maintsy misy ohatrany hoe tamberina ndraikitra ho anazy hoe tamin'ny nanohana anazy nandany anazy tsy mbola manana fanantenana zany tsika hoe hisandratra ny firenena mandritra ity mandaty. Miteraka ayay ho an'ny mpanao politika ihany koa ny fikasana ametraka sekretariam-panjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika. Tao mifanitsaka andraikitra ireo ministera sy ireo sekretariam-panjakana ary tsy mazava ihany koa ny loharanom-bola ampiodinana azy. Tao mendrika fandanim-bola ny zava-misy. Raha toka efa mitsangana le resaka hoe sekretariam-panjakana dia mbola anangana koa izy ny stafiny. Dia eo amin'ny lafin'le hoe eo amin'le budget aloha amin'izay zavatra izay dia hitodika any amin'ny antemoeram-pirenena indray tsika hoe manahoana ny mahakasika ny budget an'le resaka le hoe sekretariam-panjakana sy ny aty amin'le volan'ny ministera ny aty amin'ny volan'ny vola aty amin'ny natokana ho an'ny ministera azy efa tsy ampy efa tsy mandeha ny asa maika fa ny any amin'ny resaka sekretariam-panjakana koa ve lasa ohatrany hoe nofinofy zany le izy dia lasa mamitabahoakotsika. Vao tsy ela akory izay namoaka fanambarana ny avy amin'ny firaisamon'nim-pirenena ny amin'ny tokony hanafoanana ny fametrahana ireo sekretariam-panjakana eo ambanin'ny fiahiny fiadidinan'ny repoblika sy ny famoahana ho hitan'ny rehetra ny politika akaben'ny fanjakana miaraka amin'ireo vokatra mazava tokony andrasany malagasy. Mazava mantsy hoy izy ireo fa finiavana ifeny fanapa-kevitra rehetra sy ny raharaham-panjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ny fikasana ametraka ny sekretariam-panjakana ary mifanohitra amin'ny voalazan'ny lalam-panorenana satria lasa mandray ny asany primatura amin'ny fandrindrana sy ny fampandehanana ny asa-panjakana ny fiadidinan'ny repoblika. Tsikaritra ihany koa izy ireo fa mitotongana ny farim-piainan'ny malagasy
olombitsy ihany no tena manana ny ampy. Maneho izany afa tsy mifandrafetana paikady mazava ny mikasika ny hitondra eto Madagasikara ny politika kabeny fanjakana. Fandaniana miopampana sy vola tsy hitalandy nandritra ny taona maro amin'ny fampandehanan-dra-panjakana no hita nandritra izay fotoana lasa izay. Manana zo feno araka izany olom-pirenena hitaky ny mangarara sy ny tamberina ndraikitra fa indrindra ny fiantraikany mivaingana amin'ny fiainana andavanandro isy ny fampandrosoana maritra. Fanolavan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny fangatahana napetraka ny fitsarana ambaratonga voalohany momba ny raharaha mahakasika ny solombam-bahoaka fetra Lalanjafimololona. Raha tsy aivina dia nandefa taratasy teny anivon'ny ACC ny fitsarana ambaratonga voalohany afa tokony anjara andraikitra ny fitsarana avo no mandray ny raharaha momba ny solombam-bahoaka sady lehibe navondrona parlementaire tiako Madagasikara fetra Lalanjafimololona. Nilaza ny mpisolo vava ny député fetra fa tsy araka ny lalam-panorenana no nisamborana ity farany. Nanday izany moa ny teo anivon'ny ACCR sy nanisy resaka mahakasika ny fandikana ny lalam-panorenana. Tsy aivina fa ny volana novambra 2024 no nosamborina ity solombam-bahoaka ity atao anatin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena. Anempotra hatrany ny fitsarana sy ny famoahana ny didim-pitsarana momba azy. Fitariana fihetsiketsehana sy nazahoana lalana no vesatra anenjehana ny solombam-bahoaka fetra Lalanjafimololona ka nisamborana azy teny Mahamasina nandritra ny hetsiky ny vondron'ireo kandida. Fa raha tsy trandraka eto amintsika ny orinasa izay mifilda dia manamafy izany fa voasaringotra tafiditra ao anatin'ny raharaha Romivô sy ny tandapa hafa hoy ny mpamakafaka politika no sady mpanao politika Jean Jacques Ratsetson. Mety ho tonga hatrany amin'ny fidiran'ny Interpol eto amintsika io raharaha io raha ny fanazavany. Jasina Andriamalala sy Manoh Randriamalala. Andrasana aoriny ny 12 martsa fotoana ivoan'ny didim-pitsarana ho an'ny Romivosa Andrianarso seletera tany vahiny antsoina hoe Tabudo raha iverina hitrandraka rena kibon'tany eto Madagasikara ilay orinasa anglisy antsoina hoe Gemfields. Raha toka tsy miverina mitrandraka eto amintsika io orinasa io dia fosaringotra amin'io raharaha io izany ireo tandapa maro hoy Jean-Jacques Ratsetson. Raha tena marina ka tsy misy zavatra ayahin'ny amin'ny lapa ao tokony miantso ny le Gemfield izy hoe tsy mety nataon'le directrice de cabinet sy le vazany araka tamin'iny fa tongavy ianareo fa afaka mitrandraka anareo fa tsisy angataka commission aminareo. Ho hitatsika eo raha mbola afaka makaty le Gemfield. Fa raha ohatra le Gemfield tsy afaka maketo Madagasikara intsony tafiditra daholo zany ny ao andapa. Be dia be zany ny tafiditra eo. Dia fiarovana ny Romivôsy zany le izy. Zay zany ny no tiako no jerevako. Afaka miverina eto ve le Gemfield malalaka, tsisy mampiororo, tsy misy manao tsisy manotra moa fitenitsika azy, tsisy mangataka commission aminy satria zay no tokony ho izy zany. Ankoatra izay magaga tsy fanameloha ny mpitondra fanjakana any Romivosa Andrianarso amin'ny ity raharaha kolikoly avo lenta manala baraka amin'ny Madagasikara ity hoy hatrany ny fanazavana. Tokony melohan'ny fitondram-panjakana Romivôsy indrindra izy efa nanapaka moa ny tany Londres fa meloka izy. Tokony manameloka koa zany ny fitondram-panjakana hoe zay tena dify ny ramatoa iny marina fa fijerika hoe tsy azo saziana indroa izy voasazy any Londres izy dia miatra n'izay sazy omeny Londres izy fa tsika koa tsy afaka tokony mipetrapotsiny mijery amin'izao. Dia hita koa rehefa hitatsika mivoaka daholo ny anaran'ilay olona voatonontonona any hitatsika ny fihetsiky ny gouvernement eto Madagasikara. Isy zavatra ho ataony ve? Sazy ve na tsy fantatro? Tsy fantatro i Londres raha hitako hoe le olona voatonontonondreo sy avy makaty koa dia ho alefantsika ve izy makany. Raha ohatra tsy angatahany Londres izy mangatakatsika hoe inona ny sazy ataon'ny gouvernement malagasy amin'ireo olona satria izy voatonontonona. Raha vao meloka ivôsy Romivôsy meloka daholo ireo olona. Mety araiasa amin'ny polisy iraisam-pirenena ihany koa ny fitsarana anglisy raha toka voasaringotra ireo tandapa malagasy. Raha ohatra zao tsy alain'ny Londres ka ho saziany any Londres ireo mety tsy atsony tsy fantatra satria ireo tsy antsy inona fa aty Madagasikara le olona angambany. Fa dia miteny amin'ile olona fotsiny hoe ireo olona rehetra voatonondreo zany raha vao mandehandeha any velany any dia mety voasambotra satria atsika tsy mahafantatra fa mety ny tribunaly anglisy mety alefany any amin'ny manao ana Interpol izy dia vao mivoaka ianao dia raisy fotsiny
dia tsy afaka mihetsika eto Madagasikara olona hatreto mangena tanteraka ny fitondram-panjakana malagasy tsy toy ny fanaony teo aloha tsy nandrenesam-peo izy ireo nantatitra avy any Dobay sy ireo firenen-kafa notsidihany aza tsy nataony tsy retsaika raha niditra amin'ny Madagasikara kanefa natao fanta-bahoaka rehefa ivoaka any Madagasikara. Lafim-baovao ny toe-karena kosa indray ny sidina mampitohy avy hatrany any Azia sy Etazonia no tokony masona fa tsy ny fanokafana ny sidina makany Dobay ho ny mpahay toe-karena Serge Zafimahova tsy manana stratégie mazava i Madagasikara amin'ny fanokafana ny abakabany kanefa maminavina iara-iasa amin'ny Dobay isika fanontaniana maro anefa no ahiahina amin'izany indrindra ny mikasika ireo volamena izay raisiny ity firenena lehibe ity avy aty Afrika. Fanadihadiana nataony afitra solondehibe sy atahiriny aina. Sidina impito isan-kerinandro ampitohy an'i Dobay sy Antananarivo no voarakitry ny fifanarahana ny ankin'ny fanjakana malagasy ka nosoniavina tany Dobay. Sidina iray isan'andro no iarahana amin'ny Qatar Airways entina ampiroboroboana ny viza an-tany raha ny fanazavana. Fikasana mampiahiainy maro satria vitsy ireo mpampiasa vola asa mampiasa vola eto amintsika noho ny toedrara samihafa mifamaofo lalovan'i Madagasikara raha tsy teny afa-tsy ny raha mafana Romy Andrenarsoa. Ankoatr'izay araka ny efa namantarana azy hatramin'izay dia isan'ireo firenena mpandray ny volamena avy aty Afrika i Dobay. Tsy logika mihitsy ny amiko a mamay atsika aty amin'ny Qatar Airways satria arak'izay teneniko izay hoe azadinany fa nga feno foana ny roplanina miainga avy aty Madagasikara raha raisitsika zao Ethiopian Airlines sy Kenya Airways rehefa makany Europa ohatra. Satria ny touriste ny homme d'affaires zany amin'zareo maika no mandray volona ohatran'ireny azonareo fa ny mpizahan-tany ny azy vol direct avy any firenena ny eviny zay ny logika na mpizahan-tany fa izy tsy andeha andany fotoana mbola andeha atsisy andeha ary. Donc raha ny ataontsika hoe mpandraraha ndray zany ny mpandrarahany tsy hisy mihitsy mpandraraha ho avy aty Madagasikara anatin'ny condition actuelle. Inona ny signal les conditions actuelles resantsika io reny affaire Romy Vos reny reny natsona hoe amin'ny teny frantsay hoe mauvais signal en termes d'investissement direct étranger na hoe fitandram-bola manokana ny sehatra tsy miakina vahiny eto Madagasikara zany daholo le izy ka le izy zany raha anao 7 vol isan'andro anao 7 vol anatin'ny herinandro zany ane touriste izy no entin'io vol io. Finiavana azo heverina fa hanahitra ireo firenen-kafa hanokatra ny sidina ho an'ny abakabaka i Madagasikara ity fiaramasy ity kanefa tsy hitondra tombontsoa an'ny firenena. Ny stratégie ny Qatar Airways zany hitondra olona makany aminy hub sur le plan technique zany hub amin'ny fiantsonan'ny Qatar satria l'aéroplanina zany manana aéroplanina be dia be izy dia ao point focal dia ohatrany aveo point d'éclatement zay le antsona hoe hub fa ho anazy anabevoan'ny tourisme izy satria izy efa mieritreritra hoe midingana zany aneriana hoe tsy meteritra izy amin'ny arena mifotsy misy eo fa izy efa anatina stratégie hafa mihitsiny zany hitondrany ny lalaoany le fipetraky le izy zany zany teny hoe tsy mitondra vokatsoa direct ho atsika io vol io tsara aloha fa misy compagnie vaovao tonga dia mety mame signal zany zay amin'ny compagnie hafa fa tokony masoa atsika zao ny vol direct avy any Asie Chine ny lohalarana dia ny vol direct koa avy any États-Unis. Fanontaniana mipetraka mandraka ankehitriny ihany koa ary ilana fanazavana avy amin'ny banky foibe ny momba ny volamena navadika bolongambola sy volamena barany nalefa tany Turquie ireny. Ny lanjara taonina 20 kilograma no nalefa ny antsasak'io lanjo io anefa no tsy azo raisina amin'ny kalitao mifanaraka amin'ny fanamboarana bolongambola rehefa natao ny kajy tamin'ny lanjan'ireo volamena bolongambola sy volamena barany. Ny korony volamena te Madagasikara lafilavitra ny korony volamena gasy à 98% de pureté que korony volamena à 98% de pureté any amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Inona malafo azy satria rehefa manao trafika ny karana fidiny lafo iny satria azahoany vola rehefa aveo iny hormone rehefa aveo iny amidiny le volamena any ivelany
pureté égale zany 98% de pureté matetika manko ny marché en Dubaï 98% de pureté 95 nandray fa en général 98% de pureté ndrasy marché en Dubaï ny qualité na volamena lainjareo zany ny hors monétaire 99,99% de pureté ty hors resako ty zany hors trafic ty resako ty 98% de pureté ty rehefa nandefa amin'ny banque centrale une tonne 80 kg ho avadika hors monétaire laza amin'ny banque centrale fa 10,000 le vola ariary volamena natao mipoahany vola ariary anankiray 31,10 grammes zany hoe raha 10,000 zany manome 155,30 kg eo angamba zany 155 kg 30 à peu près raha raisitsika ndray le lingot d'or lazainy zareo fa le lingot d'or 30 nisany 12,5 kg lingot d'or anankiray la le lingot d'or na le vola zany le lingot d'or taux de pureté io 99,9% de taux de pureté fantanina mipetraka de zao raha 1080 kg zany nalefa tany ivelany totaln'zay rehetrarehetra zay nefa mame satria le lingot d'or zany le lingot d'or mame 375 kg 375 kg zany plus 155 kg virgule quelque chose zay zany mame le total rehefa nidiovina zany tany Turquie le volamena de nanome zany 49,12% de taux de pureté ny impureté zany nanome 50,88%. fantanina mipetraka zany firy-marina ny taux de pureté an'le volamena nalefa nakany Turquie mila valiny banque centrale io fanontaniana tsy misy valiny hatramin'izao ihany koa ny momba ireo volamena samihafa sarona saika ahondrana tsokosoko tamin'ireo firenena mpandray izany nisy tamin'ireo raharaha ireo no voalaza fa efa nanokafana fanadihadiana kanefa mandraka androany tsy hita izay marina na teo anivon'ny parlementaire na teo anivon'ny mpitandron'ny filaminana sy ny tompon'andraikitra hafa fa mila fifampidiniana eo amin'ny fitondrana sy ny vahoaka amin'ny famaritana ny tetim-pampandrosoana sy ny fitantanana ho ny fanambarana miaraka nataony fikambanana 50 avy amin'ny firaisamonim-pirenena anisin'ny tolo-kevitra naroson'izy ireo hamakasika ny raharam-pirenena indrindra ny fananantany tolo-kevitra izay mikendry ny fahatanteraina ny firenena tsara tantana manaja ny zon'olombelona sy ny fiarahamonina mameno fepetra ahafahany vahoaka maro anisa manana fari-piainana zaza fanampanazavana tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra nivoaka ny raika amin'ny 30 janoary 2024 lasa teo ny makasika ny fanovana ny lalàna momba ny tany-panjakana azo amidy sy ny fampiatona ny fanomezana tany-panjakana ny ponina mifanohitra amin'ny politika mpanjakana nivoaka ny 17 janoary 2024 izay maneho fikasana hanome velarantany midadasika ho an'ny mpampiasa vola amin'ny sehatra samihafa izany fanapaha-kevitra izany naneho ny aiai ny firaisamonim-pirenena manoloanjany ka nangatana izy ireo fanazavana tamin'ny mpitondra fanjakana ny amin'ny lalana every noraisina momba ny fanovany io lalàna io sy ny fikarakarana atrikasy fanakalozan'ny mpamolavola lalàna sy ny mpanatanteraka miaraka amin'ny firaisamonim-pirenena ary ny solotena ny ponina avy amin'ny faritra rehetra ka andraisana ny tolo-kevitry ny rehetra laram-pameana ho izy ireo ny anomezana tany ny mpamokatra isy ny fizakatena sy fahavitantena ra-tsakafo tsy tokony atao ankilabao fa omena lanjy izany eo ampanaovana ny lalàna fanomezana tany-panjakana ilaina ny famorana sy fampitomboana ny fahazoana tany ho an'ny tantsarehetra mba hahatonga azy ho mpamokatra matianiny raha ny zava-misy indrindra ny amin'ny toerana lavitra indrindra sy ambanivohitra tsy ampy ho an'ny filana isam-pianakaviana intsony velarantany ampiasaina mbola latsaky ny 1 hektara ny salanisy eto amin'ny firenena no ny fizarana ny tany tamin'ireo taranaka mpandova maro ny fanesy ankoatra izay maro ireo mpamokatra no tsy manana tany fa manofa izany na misasaka na mindrana raha ny fanamariana nataony firaisamonim-pirenena
tokony atsangana sy atsaraina ihany koa ny paikady momba ny fampandrosoana sy ny fifindramonina mba hamalina ny fanamby apetraky ny fifindramonina avy amin'ny ambanivohitra hoy ny fanambarana. No antitra tery ny firaisamonim-pirenena ary nampahatsahiviny indray ny asa iandriketan'izy ireo eto amin'ny firenena tao anatin'ity fanambarana ity. Entitra izy ireo nilaza fa tsy manohitra ny fampandrosoana ny firaisamonim-pirenena fa mampirisika sy manolo-kevitra ananganana tetikasa mikatsaka ny tombontsoany maro anisa sy fa tsy ampahantra azy ireo. Ankoatra ny fangatahana ny tsy anakatonana ny sehatry ny fahalalana eto amin'ny firenena dia mampafantatra ireo tompona andraikitra izy ireo ny amin'ny fisiany volavolan-dalàna momba ny fiarovana ny zon'ny mpiaro ny zon'olombelona nangatahana izy ireo ka naroso hodinia ny antenimieram-pirenena efa ho 3 taona izao kanefa tsy mety tafiditra ao anatin'ny loha hevitra dinihana hatramin'ny androany. Mila petraka amin'ny tena toerany sy ny andraiky ny firaisamonim-pirenena ka tokony tsy ho raisina ho fanakianana ny fanamariana sy ny tolo-kevitra aroso ho izy ireo. Tolo-kevitra izay mikendry ny fahatanterahany firenena tsara tantana manaja ny zon'olombelona sy ny fiaramonina izay manome ny fepetra fa ny vahoaka maro anisa manana fari-piainana sahaza. Raha ny fampitam-baovao nahazo fiantsoana ivory mandritra ny 2 andro nanomboka androany ny SIF na ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany ka solotena 2 avy amin'ny firaisamonim-pirenena no nasaina ho amin'izany. Andrasana ny toy ny raharaha. Vavaony fitaterana mifandraika amin'ny resaka fahasalamana kosa indray. Tapaka vonjemaika ny fifandraisana an-dranomasina eo amin'ny Madagasikara sy Komoro amin'izao fotoana izao mba ho fisorohana ny fiparitahan'ny aretina kolera araka ny tatitra ny filan-kevitra minisitra Omaly. Nahazo alalana andeha kosa ireo sambo tatitretana ary mila manana fahazahoan-dalana manokana kosa ireo fa mitondra entona sy petrolina. Ireo olona rehetra fantatra fa mifamezivezy eto Madagasikara kosa dia tsy maintsy manaja ny sakana ara-pahasalamana rehetra. Misy ihany koa ny fandraisana an-tanana ireo olona fantatra fa tany amina firenena ahitana ny kolera toy ireo vao tonga ao amin'ny seranam-piaramanidiny Mahajanga izay nandesidina avy amin'ny Mayotte. Marihana fa fanapa-kevitra efa noraisy ny governoura ny faritra Iboeny ireo fepetra ireo saingy nosakana ny governemanta herinandro vitsy lasa izay. Niverina tamin'izay fanapa-kevitra izay ny filan-kevitra minisitra ankehitriny ary dia izao no tapahana izao ny fifandraisana an-dranomasina amin'ny Komoro. Fa nanamarika ny 20 febroary ny Sokoto maneran-tany androany izay andro ny Baden-Powell namorona azy. Nankalaza izany isika teto Madagasikara no marihana tamin'ny alalan'ny hetsika maro izany ankoatra ny fanaovana fanamiana toy ny fomba mahazatra eny amin'ny sehatra misy ny tsirairay avy. Iando miaratina sy haniary tanjona. 20 febroary atsiarovana ny andro ny mpanorina ny skotisma maneran-tany. Ny taona 790 no namorona ny Baden-Powell ny skotisma. Fikambanana manabe sy mitaiza olona ho tonga olombalona sy mandray andraikitra eo anivon'ny firenena. Raha ny tarimarika ny taona 1912 mananika ny 50 tapitrisa ny skoto maneran-tany izay miparitaka amin'ireo firenena raiky amin'ny 70. Hetsika maro no nanamariana izany ho antsika teto Madagasikara androany. Teo ny fanaovana fanamiana izay fomba fanao mahazatra, fanampiavaka izany ihany koa ny fisiana fanentanana isan-karazany toy ny lalao mampiavaka ny fomba fanabeazana skoto, ny fampitakafatra momba ny fandriampalemana sy ny fiarovana manoloana ireo karazana loza sy herisetra. Goavana ihany koa ny fanomezan-drano tarian'ny firaisan'ny skotisma eto Madagasikara. Ho an'ny tapany maraina fotsiny nahatratra 700 ireo nandray anjara tamin'izany. Betsaka ny olona mirara eny amin'ireny hôpitaly mpanjakana ireny izay no nahatonga ny skoto nisafidy manokana hoe hanome raha isika satria izay raha izay sady mitondra fahasalamana ho antsika ny fanomezan-draha no manasoa ny afitsika amin'izay fotoana izay. Manao asa firotsana ny skoto eny anivon'ny fiarahamonina eny, izay ilay hoe asa firotsana mipaka ho an'ny fiarahamonina. Ao anatin'izay ilay hoe adidy amin'ny tena, ny adidy amin'ny hafa ary ny adidy amin'ny tanindrazana. Izay zavatra izay dia ezahana iainana isan'andro fa tsy hoe rehefa manao fanamiana ihany vao manao asa firotsana. Miavaka ny ankizy be azina anatin'ny skoto ny fananan'izy ireo ny fasahiana sy ny fanoloran-tena miavaka miainga avy amin'ny fanabeazana ara-panahy. Tsy misalotra fanamiana fotsiny fa mampiatra, mizara ary miasa eny anivon'ny fiarahamonina. Zaho nanomboka 10 taona dia nanao lovitao dia fitasanao aloha izy fikambanana masina dia naraka mivavaka foana izany rehetrarehetra mampiavaka anatiny mahatonga anao sasa zany tsy hoe sasa amin'ny ratsy kosa aloha fa mizavatra tsara. Ako moa ny tanjona iraisana dia ny hoe manorina tontolona tsaratsara kokoa hatrany ho an'ny tena, ho an'ny ankohonana, ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny fiangonana ary ho an'ny tanindrazana. Manana jina iraisana ny skoto maneran-tany
dia rehefa mahavita an'izay dingan'izay ianao tafiditra ao anatin'ny firaisan-be skoto sy maneran-tany dia skoto mandrakizay izany hoe ilay velo rano iainana zany dia iainana mandrakizay. Misy foronana dimy lehibe ny skoto eto Madagasikara: ny Antiliny Madagasikara, ny Kiadiny Madagasikara, ny Tily eto Madagasikara, ny Faniliny Madagasikara ary ny Mpanazava eto Madagasikara. Ho an'ny skotisy mazazavavy malagasy, iompana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fanamariana araka ny lohahevitra hoe ny tontolontsika ny ho avintsika mamiratra, ny sabotsy izao etsy ampefilo, sady ankalazana ny andro ny fifampiatsarovana izay iraisan'ny skotisy mazazavavy rehetra io andro io no anamariana ihany koa ny andro ny mpanorona izay iraisan'ny skoto maneran-tany. Lafim-baovao sosialy kosa indray miantso ny fitonam-panjakana anafaingana ny famatsiana herinaratra sy ireo fangatana samy hafa fahazahoan'ny toeram-pitsaboana CSPD vaovao andray marary ny commune Talatamaty sy Antehiroka. Atombony lehibe ho an'ny mponina ao amin'ireo commune ireo ny fisitrahany ity fotodrafitrasa ity akoatra ny fahavitany lalankely roa izay mampijaly ny mponina rehefa vampitoana ny fahavaratra. Yavitra solona be sy tahirina. Nanana olana tamin'ity lalankely mampitohy an'ny Antehiroka mipaka hatrany amin'ny lalam-pirenena fahaefatra ity ireo mponina tao anatin'ny commune Rotota dia ny Talatamaty sy Antehiroka izany rehefa fotoam-pahavaratra toy izao. Teo ihany koa ny lafin'ny ara-pahasalamana antony nandraisan'ny mpiara-miombona antoka amin'izy ireo akaiky tamin'ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa telo dia ny lalankely mirefy 1 kilometatra sy lalankely hafa ary ny tobi-pitsaboana fototra faharoa na ny CSP2. Ivitoerana iray ahafahana mitsabo, ahafahana mitily ireo olona tsy salama ety amin'ny manodidina izany. Raha ny marina efa 3 taona lasa izay no tokony hoanao izao lalonana izao tsika fitohanana. Noho ny antony anefa ara-taratasy sy ara-panjakana dia mbola tsy afaka tena nanantanteraka izany sika satria voatsikaritsika fa tsy mbola misy herinaratra izao toerana izao fa dia fangatahana efa 3 taona no natao manantena izay fa hipaka sy antefa any amin'ny tompona andraikitra misahana izany fangatahana izany manantena valiny mahafatrapo sy tsy ho ela izay tompoko amin'izany satria fantatsika loatra fa ny herinaratra angovo iray ahafahany manatatesa sy manatotosa ahatsakany tsy andavany ny fitsaboana tokony atao amin'izao toerana izao. Herinaratra azo avy amin'ny masoandro no mampiodina ity CSP2 ity ary mbola tsy afaka ampiasain'izy hatramin'izao na dia izany aza dia nitondra ny teny fisaorana ny solontenan'ny vahoaka ny Talatamaty ny ben'ny tanàna. Dia isaorana lehibe tokoa izay zava-bita rehetrarehetra izay mbola tsy vitan'izay ihany fa mbola manampy ihany koa ary nanaiky ihany koa izy ary hiasa amin'ny fandraisana anjara goavana amin'ny famitana ny lapan'ny commune Talatamaty. Mankasitraka indrindra tokony omenay fa hiezaka hatrany homendrika izahay ka hanaja sy kolikoly ireo fotodrafitrasa izay natolotra ireo. Misaotra sy mankasitraka indrindra koa ny fanjakana izay nanaiky ny fahatotosana ny asa rehetra ary irina mba ho vita somatsara ny taratasy rehetra ahafahana manokatra sy mampiasa ity fotodrafitrasa ity. Dia manantena trano ny fanampian'ny fanjakana amin'ny fampandehanana ho lavorary izao hopitaly izao amin'ny lafampiasa sy mifampitaovana ihany koa. Manana andraikitra amin'ny fanajana sy fikolokoloana ny fotodrafitrasa iombonana toy izao ny mponina rehetra sy hanavahana. Izy ireo ihany koa no tompona antoka voalohany amin'ny faharetan'ny fotodrafitrasa akoatra ny fanatsarana izay tokony raisin'ny tompona andraikitra an-tanana. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena samy manana ny hevitra mahakasika ny ady any Ukraine sy ny any Gaza ny fikambanan'ireo firenena mivondrona ao anatin'ny G20 izay nivory ireo Brésil omaly. Ny antsiprian izay tateriny Rava Razafmahinina sy Matteo Prince. Les ministres des Affaires étrangères du G20 se sont réunis mercredi à Rio de Janeiro. Nilaza ireo ministra misanana ny raharaham-bahiny mivondrona ao anatin'ny G20 fa mitarasika ny fandraisana fanapahan-kevitra misehatra ny filaminana eo anivon'ny firenena mikambana manoloana ny ady sesilana eo Ukraine sy Gaza ka mahatonga sivily maro be namony aina. Tsy mafeny asa ny firenena mikambana ho ny ministra brezilianina ka tsy nasana nakana ny fanafian'ny Rosia ny Ukraine roa taona lasa izay. Nanamafy anefa ny lehiben'ny diplomasia européenne fa tokony ampy hifehezana ny krizy samihafa ny fiaraha-mientany rehetra.
marina fa nanomboka ny taona 1996 tany hoany no niforona ny G20 ary nanambatra ireo firenena manana tanjaka ara-toe-karena maneran-tany ankoatra ireo firenena européenne ireo vao Amerika Latine tafiditra mpikambana ao anatin'ny G20 ihany koa ny vondrona africaine amin'izao fotoana izao. Commerce et les banques multilatérales afin de renforcer la représentation des pays en développement. Tapitrary ny fampalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany toy ny mahazatra dia ny fandarana aona marina sy ny fandarana Global News no arainao avy hatrany aoriana izao fampalalam-baovao izao l'amour en jeu io kosa no lohatenin'ny olonan-tsaina amin'izao atolotry ny MBS hoanao amin'ity androany ity anisampana fampalalam-baovao mamy fotoananao amin'ny rahampitso indray velomary tompoko.